Miarabantsika tsirairay avy a manaraka an'izao fandarana miomana eona amin'Andriamanitra ao izao. Amikefaliana indray no afahana mizara teny amintsika tsirairay avy, ary tsika tsirairay avy a eto tongotra Jesosy androany miara mandray izao teny izao. Famelomelomana antsika, ho famporosihana antsika, ho fampaherezana antsika, ho fanafahana antsika tsirairay avy a izao teny izao, ary ilay fanahy masina mpampahery, ilay fanahy mahery, ilay fanahy ny fahamarinana ny asa amin'ity androany ity. Akasika antsika tsirairay avy hanova antsika, hitaiza antsika, hitarika antsika ho amin'ny marina rehetra, ho mpanompo ankasana eo anatenan'ny tompo sika ary olona afaka. Satria hoy ny voalaza, ho fantatrareo ny marina dia ny marina no hanafaka anareo, tsy ho andevo. Ary inona ny marina? Ty tenin'Andriamanitra ity ny marina. Ary rehefa mandray ty tenin'Andriamanitra ity, fa tsy fampianaran'olombelona, raha fotom-pampianarana ny lovana tamin'ny razana rehetra tany aloha, fa tena hoe famarinana atao amin'ity tenin'Andriamanitra ity, be da be ny mihitsana. Amin'ity androany ity, tononoko amin'ny anaran'i Jesosy, maro ny zavatra hihitsana eo amin'ny fiainanao, ny fomba fivavakao, ny fomba fisainanao, ny fomba fanaonao rehefa avy mandray izao teny izao ianao, hihitsana amin'ny anaran'i Jesosy izay rehetra tsy avy amin'Andriamanitra. Jesosy Kristy dia niteny hoe izay rehetra tsy nambolen'ny tanany raiko dia ho endahana avokoa. Amin'ity androany ity hiasa ny tenin'Andriamanitra, ilay sabatra mahery hanentaka izay rehetra tsy avy aminy. Hiasa ilay tenin'Andriamanitra tahaka ny afo andoro izay rehetra tsy avy aminy, ho levona sy ho potika, ary hampirehitra anao ho amin'ny fitiavana an' Jesosy sy amin'ny fankatoavana sy fanarahana sitrapony olona afaka ianao. Hiasa ilay tenin'Andriamanitra tahaka ny kanota marto, anoritoro izay rehetra tsy avy amin'ny tompo, anoritoro ny fovato, ho tonga fonofo, ho tonga amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, hiaina amin'ny fahafahana ao amin'ny fanatrehan'i Jesosy tompo. Amen. Efesianina toko faharoa andininy fa 7:10. Efesianina toko faharoa andininy fa 7:10. Izao ny voasoratra: koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo, fa tompo-tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina, sady ankohonan'Andriamanitra, natsangana teo ambony ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany, ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra. Ao aminy no hirafetan'ny rafitra rehetra, mitombo tsara ho tempolony fanamasina, ho tempolo masina ao amin'ny tompo. Ary ao aminy no miaraka orina koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Amen. Alleluia. Tsara zany teny zany, mamy zany teny zany, mavesatra zany teny zany, ary misy famarinana bebe manafaka antsika. Ho ahy sy anao, ho antsika izay milaza zanak'Andriamanitra, fantaro zao famarinana zao hoe tsy vahiny sy mpivahiny intsony izao rehefa ao amin'i Jesosy, fa inona? Tompo-tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina, sady ankohonan'Andriamanitra. Lohateny'ity teny androany ity dia zao: ankohonan'Andriamanitra aho, ankohonan'Andriamanitra aho. Zaho ray mpianakaviana, manana ny vady aman-janako, manana tokantrano ray zahay, ary ahafantarana fa tokantrano ray zahay hoe ny vadiko tokoa ny tena vadiko, ary ireo zanako ireo tokoa ny tena zanako misoratra amiko, dia misy ny antsoina hoe boky ny soram-piankohonana, na hoe livret de famille. Vakiny ny livret de famille, misoratra ao ny anarako Tantely Ratsimba, dia misoratra ao ny anaran'ny vadiko, dia misoratra ao ny andro zay nivadianay, dia misoratra ao anatin'io boky mpiankohonana, soram-piankohonana io ny zanakay rehetra. No midika izay fa ankohonana iray zahay, ary ny zanako rehetra ao ankohonako. Ary rehefa zanako dia mpandova zany, rehefa zanako dia karakaraiko, asoaviko, miandraikitra sy mikarakara momba azy, ampitiavanao ary maimaim-poana, satria zanako naterako ary tompo nandraikitra aminy ahako. Ny vadiko moa tsy lazaina intsony, satria tahaka ny fitiavako Kristy ny fiangonana ho itiavako azy, hikarakarako azy, amelomako azy, hitondrako azy, anehoko fitiavana azy. Ambonin'izay rehetra izay tenin'Andriamanitra ity milaza, tiako hisarihana ny saintsika izany hoe ray malala, Yahvé, ilay naharin'ny lanitra sy ny tany, manana ny livret de famille ihany koa io,
manana ny boky ny soram-piankonany ihany koa io, ary io mananjanaka be da be. Dia rehefa sokafana izy boky ny soram-piankonana io dia mahita ao anatin'io hoe tantely Ratsimba. Dia rehefa hitako io dia ozy aho hoe ay faly be a, satria zanaka ampana, zanak'ilay iray avo indrindra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo izay namita ny famonjena. Manasa antsika hamaky ny Efesianina 2:20 alohan'ilay teny mafonja milasaka eo amin'ny 9:20 hoe tsy vahiny intsony ianao, tsy mpivahiny ianao, tompo tany ianao ary mpiray fanjakana amin'Andriamanitra sady ankonan'Andriamanitra. Ny antony natonga anao ho sahala amin'izay dia noho i Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana, noho i Jesosy nandasaka ny rany natonga ny fampihavanana tamiko sy tamin'iray, ary noho i Jesosy nandatsaka ny rany natonga ny lanitra hisokatra indray ahafahako miditra maimaim-poana amin'ny fanjakan'Andriamanitra noho ny rany Jesosy Kristy. Tsy noho ny mampandray fanasan'ny tompo aho, tsy noho ny ananako karatry ny mpandray na ananako sertifika ny mampandray, tsy noho ny mampiandry na diakona na pastera na apôstôly na mpaminany na bisôpy na inona titra tenenina no mahatonga hiditra fanjakan'Andriamanitra. Tsy noho ny asa ataoko, tsy noho ny fanompona be ataoko, tsy noho ny fandoavako fahafolo karena, tsy noho ny fandoavako rakitra sy adidy maro isan-karazany, tsy noho ny fanompona izay ataoko ka hitonga ny lanitra hisokatra, fa noho ny rany Jesosy Kristy. Mbola tsy nisy akory ahako dia efa maty Jesosy hamonjy aho. Mbola tsy nisy akory izao tontolo izao planeta Terre ty galaxy ity dia efa nomanina Jesosy Kristy hamonjena antsika tsirairay avy, ary ho avy ny fotoana izay hanangonana antsika rehetra ho tena iray ao amin'Andriamanitra iray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Izany no planin'Andriamanitra ho antsika. Androany miala ny kirana eo amin'ny masontsika. Tsy ezaka ataoko, tsy ataoko hoe etsika ataoko mba hanaitaitra ny ray mba hikarakarany aho, fa na inona zavatra amitrany mipetraka fotsiny aho ny raika efa malala fa azy ahako. Voalaza ny tenin'Andriamanitra mihitsy amin'ny 9:20 hoe fihavanantsika dia Jesosy. Jesosy nandrava ny hevitry ny fisarahana dia ny lalàny zany, ny potehany sy ny ravany ny lalàny. 9:20 fa izy ny fihavanantsika izay nahiray antsika rotota ka nandrava ny hevitry ny fisarahana, fa tao amin'ny nofony nandravany ny fandrafiana. Dia ny lalàna nisy didy natao ho tandremana. Halleloja! Ny zanak'Andriamanitra tsy ambanin'ny lalàna intsony, lalàn'ny Israely zany, ny lalàna 900 mahery zany ao amin'ny resaka hoe andro tandremana, sakafo tandremana, vola tsy maintsy aloha sy ny maro samihafa. Ambany ny fahasoavana, satria voalaza mihitsy hoe nopotehany Jesosy tao amin'ny nofony no nandravany ny fandrafiana. Dia ino ny fandrafiana io? Lalàna misy didy natao ho tandremana, mba hanakambanana antsika rotota ao amin'ny tenany olom-baovao iray, ary hampihavanana antsika rotota amin'ny teny iray ho an'Andriamanitra noho ny hazo fijaliana. Tsisy avy amintsika mihitsy zany, ary voasoratra mihitsy hoe namonono ny fandrafiana. Tonga izy nitory teny soa mahafaly milaza fihavanana taminareo izay lavitra ary fihavanana tamin'izay akaiky koa, fa izy no ananantsika rotota fanatonana amin'ny fanahy iray ihany ho any amin'iray. Halleloja! Izao ny fahamarinana lalasaina-bavy. Tsika matoto riny ty tena eto amin'ity miomana eo amin'Andriamanitra ao ty, ny atonga antsika tsirairay avy aleo tena ao amin'i Jesosy. Boky ny Efesianina dia milaza mihitsy hoe mba hatonga anareo ho lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe mahatratra ny ohatra ny fahafenoan'i Kristy, ary mahatonga antsika tsy hatambolambolen'ny rivo-pampianarana maro isan-karazany intsony, fa hatonga antsika aleo tena ao amin'i Jesosy. Eritrereto anie hoe zazakely efa olona efa 5 taona nefa mbola mandady ihany. Eritrereto hoe olona efa 5 taona nefa mbola ronono foana no sotroina, sady misy zavatra tsy normal zany. Be da be ny kristianina ara-panahy 5 taona, 20 taona ao amin'i Jesosy mbola rononom-panahy no sotroina, mbola mitady olona foana, mbola miakina amin'olona foana, mbola pastera, mpampianatra, apôstôly, manatona olona foana, fa tsy mahaleo tena ao amin'i Jesosy mihitsy. Mbola matahotra, mbola kanosa, ary mbola
mila olona analalana antsika amin' Jesosy. Etrareo te olona 5 taona tsy mahavita mitaingina bisikileta kodiarana anankiroa fa mbola misy an'ilay beky anankiroa ery ariny ery mba tsy enjerany. Olona efa lehibe be da be ny ara-panahy sahala amin'izany ao am' Jesosy efa taonany maro fa mandringa satria nahoana tsy naseho Jesosy ary tsy nampahafantarina azy ny fahamarinana hoe ianao ange ankohonan'Andriamanitra ary zanak'Andriamanitra tsy olona ivelany intsony ianao fa ankohonan'Andriamanitra trano fanahy fonenan'Andriamanitra. Hoy ilay voasoratra ato amin'ny Efesianina 4:4 hoe mba tsy ho zaza intsony isika ka ilangilana sy ampatambolemboleny ny rivotry ny fampianarana samy hafa rehetra amin'ny saim-petsy ataon'ny olona sy ny fiandreny hatateraky ny hevitry ny famitahana fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy. Zany hoe tena hoe hitombo amin'i Jesosy tsika. Zavatra tonga dia zavatra misy no resahako. Miresaka amin'olona kristianina eto, olona nandray an' Jesosy. Ny zanak'Andriamanitra manana fahefana, manana hery. Ny zanak'Andriamanitra, Andriamanitra mihitsy no miaha azy direct, tsisy fanelanelana amin'olombelona intsony fa tonga dia mivantana amin'Andriamanitra. Sika tsirairay avy amin'izao fotoana mbola miankin-doha amina pastera, mbola miankin-doha amina mpaminany, mbola miankin-doha amin'ny lalelahan'Andriamanitra. Vao misy marary kely, vao misy olana kely, vao misy manaitaitra kely, vao misy mampatahotra kely, miantso lehilahin'Andriamanitra, miantso mpanompon'Andriamanitra. Dia iny mpanompon'Andriamanitra iny nefa avy eo akavola aminao iny, akafananana aminao iny. Dia zay le zavatra misy eto Madagasikara, misy eto amin'izao tontolo izao, misy ivelan'ny Madagasikara. Lasa misy professionnel amin'ny fivavahana. Dia io professionnel amin'ny fivavahana io no mivavaka ao anao, io no mitsodrano anao, io no mitahy anao, dia io no akanao hevitra, dia io no mibaiko ny fiainanao. Ary raha vao tsisy an'io very ianao, raha vao tsisy an'io tsy hitanao zay atao. Fa ny potsampy zany mila ialana amin'ny anaran'i Jesosy. Misy manao business mihitsy any resaka fivavahana, mivavaka ao anao zay mitory teny ho anao zay mitsodrano anao zay mampianatra anao zay fa omeo ny vola, omeo ny fahafolo-karena, omeo ny rakitra hikarakarana iny momba anao. Raha lasaina bavy tsy marina zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao rehefa ao amin'i Jesosy ankohonan'Andriamanitra, tsy mila mandalo aman'olona ianao vao anatona an'Andriamanitra fa ianao direct amin'ny alalan'ny fanahy masina ao anatinao dia manatona an'Andriamanitra amin'ny fahasahiana. Zay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no vonjena. Romanina 10. Ten'Andriamanitra ny Isaia Salamo 5:5 atsoya dia ho valiko ianao. Izy io Andriamanitra no miteny, fa tsy hoe atsoy pastera, atsoy ny apôstôly, atsoy ny mpaminany, atsoy ny mpampianatra, atsoy ny evangelista hamaliny anao. Tsia antsoy aho, Andriamanitra mihitsy no efa miinvite anao antsoy aho. Fa ny olana dia zao tsika manota, ary tsika mini manota, ary tsika mitoetra amin'ny fahotana, ary tsy te hiala amin'ilay fahotana. Dia fantatsika fa tsy eny io Andriamanitra io satria Andriamanitra masina loatra dia tsy samy manatontsika. Dia maka professionnel amin'ny fivavahantsika, hivavaka ao antsika, hivahan'ny olana, atonga ny fitahiana, atonga ny filaminana rehetra. Fa raha tonga amin'iny Jesosy tsy miakatra ianao eny amin'ny rano lanitra satria nahoana fahotana mitoetra ao anatinao. Tandremo fa ny fitahiana sy ny fahombiazana sy ny valibavaka tsy midika fa ankasitrahan'Andriamanitra ianao ary miakatra eny amin'ny rano lanitra rehefa ho avy Jesosy. Fa ny toe-po sy ny toe-panahy ao anatiny zava-dehibe masina ve, marina eo anatrehan'Andriamanitra ve. Indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lali-dalovana fa mahare, fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra anareo ka dia tsy miaino anareo izy. Fantatsika izay toedra raha misy izay, dia tsy te hiala amin'ny fahotantsika, dia maka olona hivavaka ao antsika eo anatrehan'Andriamanitra ary solo-tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Fa za milaza aminao fa rehefa ho avy Jesosy eny amin'ny rano lanitra tsy afaka iseho anatrehan'ireo ho anao ireo mpanompon'Andriamanitra ireo, tsy afaka iseho ireo ka isolo tenanao eo anatrehan'i Jesosy. Ianao sy Jesosy irery rehefa ho avy ny fotoana, rehefa ho avy ny fotoana. Amin'ny an'ity androany ity afoizon'ny fahotana, ibebaony tsy mety rehetra ary izay verenana intsony metezo vita fihavanana amin'i Jesosy. Marary ny zanakao ametrao tanana amin'ny anaran'i Jesosy iny, fa manana ny hery sy fahefana ianao amin'i Jesosy rehefa mino an'i Jesosy. Sitrany iny amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy hoe tsy maintsy mpiandro ny mametra tanana, tsy misy hoe tsy maintsy olona nianatra 3 taona zay vao afaka mametra tanana na sitrana, zay vao mametra tanana
anala devoly fa hoy voalaza hoe zao famantarana zao no anarak'izay mino atsy hoe izay mpiandry zay mino ny mino de ny olona ny bebaka olona nanaiky an Jesosy olona nandray ny fanamasina olona nandray ny fahefana ary rehefa mino ianao tsy voatery hoe manao akanjo fotsy tsy voatery hoe misarito fa rehefa ho aminao Jesosy amin'izay pozinao sy amin'ny ianao iny amin'ny fotoana iny misy olona metrahanao tanana hoe sitrana amin'ny anaran'i Jesosy misy olona rohanao devoly eo afaka amin'ny anaran'i Jesosy satria ianao ankohonan'Andriamanitra. Rehefa misy olona mila atao batisa tsy hoe za tsy afaka manao batisa fa alasa aloha teneniko pastera tsy voatery pastera ny manao batisa zao natoko fa de milaza mihitsy tsy Jesosy nanao batisa fa ny mpianana misy olona tsokondra andro de oza hoe afaka manao batisa ve ianao olona anankiray fa mila atao batisa izy andraso izy teneniko pastera anay andraso teneniko ny loha olona fa reo ny manao batisa aizany misy an'izany ao anaty baiboly raha zanak'Andriamanitra ianao ankohonan'Andriamanitra fo tsy mpivahiny sy vahiny intsony tsy olona ivelany fa fanjakan'Andriamanitra mpiasa n'Andriamanitra asa ataon'Andriamanitra asainy ataonao manao batisa amin'ny anaran'i Jesosy ianao izy tena vao iza manao batisa anao ka ianao pastera sa ianao mpaminany sa ianao apôstôly sa ianao lehilahin'Andriamanitra no maninona no manao batisa ambarao amin'ny tenin'Andriamanitra fa Jesosy rehefa naniraka amin'ny marika 2:20 de ozy izy hoe mandehana ianareo de ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary sy ny fanamasina ny rahan'i Jesosy io de ny mpianatra tsy resaka titra fa manana ny fanamasina izy miasa mitory manambara manao batisa amin'ny anaran'i Jesosy zany ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra rehefa tonga ianao ao amin'ny tranonao hanao trano ianao nomeny tompo fanomezam-pahasoavana nomeny tompo fitahina nomeny tompo fahafahana ka andeha hanao trano hiady fototra de andeha hiantso pastera hiantso lehilahin'Andriamanitra hivavaka ianao rehefa ho aminao Jesosy ianao ihany de mivavaka raha tokony hivavaka ho an'le trano ady fototra ho ataonao fa tsy asiana protocole lasala am'zany raha anokana trano ianao ao am' Jesosy ianao no mivavaka amin'ny tranonao de vita fa tsy misy professionnel amin'ny fivavahana ianao efa ankohonan'Andriamanitra. Misy olona tsy mivavaka mihitsy ary misy olona tsy mangatakinina mihitsy fa manatena lehilahin'Andriamanitra hivavaka ho azy tsia ianao efa ankohonan'Andriamanitra midira ho ankohonan'Andriamanitra ary hivavaka mivantana amin'Andriamanitra raha misy ao marary ao an-trano ametrahanao tanana hoentinao ambavaka mivavaka ho azy ianao mivaza any amin'ny anaran'i Jesosy raha misy vesatra raha misy adi-panahy raha misy ataoko hoe fisedrana mivavaha amin'ny anaran'i Jesosy ankohonan'Andriamanitra ianao fa tsy hanentsika akavanana akavy sy ny sisa tsy hoe anatrehan-to fa andeha hanentsika hamonjy olona ary hamonjy fotoam-bavaka hamonjy fivoriana maro isan-karazany fa tsy mitoetra ao am' Jesosy lasa misy business le fivavahana de ianao tsy mahatsapa fa ka ianao nge ankohonan'Andriamanitra ianao nge fonenan'Andriamanitra ianao nge trano fanahy ianao nge zanak'Andriamanitra na izy ianao na izy mety tsy pastera ianao tsy apôstôly ianao tsy mpaminany ianao tsy bisopy ianao tsy révérend ianao tsinitsiny ianao fa zanak'Andriamanitra ankohonan'Andriamanitra fonena ny fanamasina trano fanahy ao aminao Jesosy tompo ao aminao ny fahefana ao aminao ny hery tsy midika akory zany hoe tsy ilaina ny ministera 10 apôstôly mpaminany mpampianatra evangelistra mpiandry pastera ilaina mihitsy reny ary misy andraikitra napetraky ny tompo ikarakarana ny ondry am'ireny fa tsy ho tafahoatra ary ivona am'izay tsy tokony ho izy fa rehefa voalazako teo hivavaka ho an'ny zanakao hoe atolotra ho an'Andriamanitra ny zanakao fa hoana moa ianao no andeha hiantso lehilahin'Andriamanitra hanolotra ny zanakao ho an'Andriamanitra ianao nge voalaza amin'ny Petera voalohany toko faharoa hoe fanjakam-pisorony ianao ao an-trano ihany ianao sy ny vadinao trotroiny zanakao de eto anatrehan'i Jesosy ty Jesosy ny zanakay ho anao ho tahinao ho arovanao hombanao hoentinao mbavaka isan'andro san'andro ny tokantranonao ny ankohonanao satria ianao zanak'Andriamanitra ankohonan'Andriamanitra mpisoron'Andriamanitra ary zao farany amaranako azy ny mpisorona any fanekena taloha nanao ny asan'ny mpisorona fisoronana de ny levita ary reo levita reo tsy nanana anjara tany reo ary reo mpisorony reo tao amin'ny fisoronana nanao ny asan'Andriamanitra ary reo tsy nandoa fahafolo-karena ireo tsy nandoa fahafolo-karena reo satria direkta miaraka amin'Andriamanitra manao ny asan'Andriamanitra. Petera voalohany toko faharoa de milaza hoe ianareo de fanjakam-pisorona averiko ihany ny zanak'Andriamanitra ny fiangonan'Andriamanitra ny ankohonan'Andriamanitra tsy tratra tsy mandoa tsy ao amin'ny tenin'Andriamanitra tsy ao amin'ny zanak'Andriamanitra ny fahafolo-karena
tsy tsy baiko zany, tsy lalàna zany, tsy didy zany, fa efa afaka amin'izany ny zanak'Andriamanitra satria ankohonan'Andriamanitra zay rehetra ny ray dia anazy avokoa. Mino aho fa nikasika anao zany teny zany ary manosongozona malala zay rehetrarehetra fakatsy izy eo aminao ao andehananao any amin'ny pastera sy ny mpaminany sy lehilahin'Andriamanitra rehetra anazavanao an'izany. Mandray izy isaorana an' Jesosy, raha tsy mandray izy tohizo ny lalanao amin'ny Jesosy, ianao sy Jesosy irery. Ajao ny olona rehetra, sy fanajana ny olona rehetra, feno fitiavana, fa izao arao ny tenin'Andriamanitra, tsy olona ny ilana fity fa Andriamanitra. Halleloia. Isaoran' Jesosy, izy no avo indrindra ary izy ny miasa hanovanao zany teny zany ho ankasitrahany eo anatrehan'ny tompo ianao. Amen.